Sangganaw sa nakawan Nang suinaw sa sinaw Pagbulang panutanin Nanurot sa niya'y nawayanaw Inanot ako sa sasyo Inanot balik ko nawe Simbulan na itapit yaman na Libeto'y sa Rambulan belonaw Sa nupaniripit sa kanal Yang tunifisi with sa kanal With sa kanal Wanyas kure Tit sa kanal
dia isoratsika an'Andriamanitra lehibe indray a ary makasitraka azy isika no ty androany ity andro zay nomen'Andriamanitra atsika ahafahantsika miaina sy mivelona indray. Misaotra an'Andriamanitra ihany koa sika fa na dia tsy misy aza ny fotoam-pivavahana iraisana toy izay fanaontsika kristianina rehefa tonga ny fotoana ny alahady tak'izao dia hoy aho hoe misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola misy ny fomba hafa ahafahantsika manao fotoam-pivavahana amin'ny alalan'ny Facebook zany any amin'ny tokantrano misy atsika tsiraray avy isabatan'olonany. Manarak'izany dia manolotra ny arahady ho antsika rehetra, ianareo isam-batan'olona, ianareo isam-pianakaviana, ianareo isan-trano amin'ny andro androany marany ity. Miarabanareo aho, miarabanareo izay mivady amin'ny anaran'i Jesosy ary mirasoa mba ho tain'Andriamanitra tokoa isika amin'ny andro androany ity amin'ny taona 2024 izay dia amintsika ity. Mino mantsy aho fa tsy handalo fotsiny ity taona 2024 ity ary tsy hoe zao tantara ratsy izay iarahantsika mahita sy iarahantsika miaina izao a no amarana ny fiainantsika amin'ny taona ity fa tantara tsara indrindra, tantara tena tsy takatra ny saina. Ny tompany tanteraka izany a eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Ary manarak'izany koa dia satria manao fotoam-pivavahana isika dia tomboka ianareo any atokantrano any mba tena ndray anjara izay mihitsy ny tena ilain'Andriamanitra mba ho hita ho fiainantsika hoe ianao mandray anjara. Na dia tery mianaka ary ianareo ao atokantrano ao dia mianaka, tsy haiko na mety mihoatra noho izany dia mandraisa anjara ianareo miaraka mideran'Andriamanitra, miaraka manompo an'Andriamanitra, miaraka manome voninahitra an'Andriamanitra aminay izay mitarika an'izao fotoam-pivavahana izao. Tsaroa fa ny tompontsika nge amin'izao tsika manao fotoam-pivavahana izao a dia voalohany aloha mananandroko izay fa miaraka aminay eto izy, araka ny teny manao hoe fa naiza no iangonana ny olona roa na ny olona telo amin'ny anarako dia eo voany aho. Ary amin'izao tsika miteza zao ihany koa dia mameantoka amin'ny baiboly fa any aminareo any izy raha vonina mifonareo anompo an'Andriamanitra, raha tena vonina tokoa ianareo tena ame voninahitra an'Andriamanitra dia any amin'ny tokantrano misy anareo any izy. Azo antoka zany fa ao anatyity fotoam-pivavahana roany ity dia isy herin'Andriamanitra hiasa tsy eo aminay ihany fa eo aminareo isan-trano ka dia matoky fa ho ataon'Andriamanitra tokoa zany ambarako aminareo zany. Ataontsika hivavaka amin'izao fotoana izao a, apetrao amin'ny fonao tananao dia aondreny loha dia hivavaka tsika ametraka aty fotoana androany ity amin'izao fotoam-pivavahana izao eo am-piaratanan'ny Tompo mba ho fahasoavana ho antsika tokoa le izy araka nefa nambarako taminareo. Hivavaka tsika. Ry Andriamanitra ranay eo, misaotra anao zahay ary mankasitraka anao tokoa amin'ny anaran'i Jesosy fa mbola nomenao tompon'andro avelomina sy iainana rentsely izahay ary nataonao natratra ty androany ity andro izay iaranay manompo anao, iaranay manome voninahitra anao. Ko ankehitriny Andriamanitra dia mametraka ny fotoana rehetra eto izay ataona eto izahay sy izay ataon'ireo namanay olonao any amin'ny tokantrano misy azy any izahay mba hoe ho an-tananao izany fotoana izany ho tahinao ombany herinao magaga, ombany fahasoavanao lehibe ka na dia misy amin'ny elan'elan-tany aminay sy amin'ireo mpino, amin'ireo olona manompo anao Andriamanitra dia ataonao tsapa ny herinao mikasika azy, ny herinao mamangy azy, hitombo finoana ny olona, hitombo herin'ny olona ary ny asan'ny diavoly izay manararoatra manosokosona ny finonay roany amin'ny anaran'i Jesosy, toerina amin'ny anaran'i Jesosy, tsy maintsy miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao no Andriamanitra antenainay fa hiasa tokoa amin'ny andro androany ity. Omena voninahitra mandrakizay ianao ry Andriamanitra io amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Tompo. Halleluia. Amen.
dia ny teniko manaraka ihany koa dia izao raha ohatra ka mety aminareo ary ampy ihany ny zavatra ampiasainareo a dia manana faretana hatramin'ny farany manaraka zao fitoam-pivavahana izao tsy hoe tapatapahanao akory le izy hoe miandriandro anao hoe rehefa mitoro-tena vao tena anaraka na hoe vita mitoro-teny dia hoy ianao hoe zay le tena tadiaviko fa ajanoko amin'izay fa zavatra rehetra atao eto zao mandrapirava dia misy herin'Andriamanitra miasa misy zavatra tian'Andriamanitra ampitaina aminao ka raha ianao no andamina fiainanao hoe aloha tapatapako le izy sao sanatria tompoko ka le soa tokony ho anao ao anatin'izao fiderany zao tsy voaray na le fahasoavana tokony ho anao aorina toroteny tsy voaray mba tsy isin'izay zany dia tomboka anareo mba tena hoe aharitra tsaraka amin'ny farany anaraka an'izao fotoam-pivavahana izao tompoko ny voninatrany ho an'Andriamanitra ireny ihany anao hirana teny mifanisa isika dia tiako mihitsy anareo tena andrainjary raha manentana le tialoana mitsangana dia mitsangantsika miteka dia miteka isika samy mira amin'ny fony manontolo izy hotainany zao fotoam-pivavahana izao ary atsapany herin'Andriamanitra ny ianareo any amin'ny tokantrano misy anareo any tompoko ie dia mbola mamerina ny araba ho anao any an-tokantrano any azy manaraka an'izao fandaharana zao a ny tena ilay ety anoloana ie dia androany sika hideran'i Jesosy a ary anome voninahitra azy sika ka ho anao any an-tokantranonao any a raha azonao atao no mitsangana dia manasanao amin'ny anaran'i Jesosy zay a mitsangana amin'ny toerana misy anao dia hidera isika androany a raha mandihy zahay a dia manasanao any an-tokantrano hoe mety ho raisinao hafahafa le izy a fa nefa ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny aton'izany rehetra izany dia manasanao raha mitehaka zahay a dia manasanao mitehy hafa raha mandihy zahay dia ataovy ny fihetsika izay ataonay a dia ao anatin'ireto hira ireto a dia miresaka manokana momba ny fanomezana voninahitra an'Andriamanitra ka androany sika andao hidera azy andao hankalaza azy a andao a hanome voninahitra azy Angkala tawang dura kule ke Yesus.
ianao ne Jesosy ankalazao amty ianao ne Jesosy Yo, yo.
Alleluia. Dikan'izany moa dia tsy na hoe voninahitra ho an'Andriamanitra dia andao alohantsika hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra ho fanomezana voninahitra azy dia ao anatin'ity hira fahatelo ity dia mbola hitohy hatrany andao mbola mamafitsika hatrany hoe mankalaza an'Andriamanitra sika mbola hiderazy sika mbola hioby azy ataontsika mihoatra kokoa noho ilay nataontsika tamin'ny voalohany teo dia manasanao mandray sanjara. Midera si mankalaza ny anaranao Jesosio, Jesosio Midera si mankalaza ny anaranao Jesosio, Jesosio Halleluja, Halleluja Halleluja, Halleluja 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 Halleluja, Halleluja, Halleluja Midera si mankalaza ny anaranao Jesosio, Jesosio Midera si mankalaza ny anaranao Jesosio, Jesosio Halleluja, Halleluja
dia mbola isoratsen'Andriamanitra hatrany ny fotoana nahafahantsika miaraka ny teran'Andriamanitra sy nanome voninahitra azy tamin'ny alalan'ny radio. Dia ho anareo an-tokantrano any dia asaina anareo mba haka ny toerana misy anareo mipetraka daholo tsika rehetra. Dia zavatra anankiray moa tiako ambara amintsika dia izao, mila mivavaka isika, tena mila mivavaka isika. Inona ny antony? Voalohany efa tombotra ny andro hiaviany Jesosy Kristy. Amin'ny ankapobeny efa tanteraka reo famantarana namara Jesosy mialohan'ny haviany, ary na dia fisin'izao aretina izay mamono olona be dia be eto ambonin'ny tany izao aza dia araka nambara Jesosy fa famantarana anankiray tsy maintsy iseho mialohan'ny hiaviany eny amin'ny raolanitra apakatra rozay azy. No zany dia tena mila vavaka isika mba hiatrika zany fiaviany Jesosy Kristy zany. Mila vavaka isika mba atokatsika anana antoka, fa raha toka tokoa Jesosy amin'ny fotoana tsy aposika dia mba anisan'ny olona manana fanantenana ianao fa hitsena Jesosy eny amin'ny raolanitra. Hivavaka ihany koa nefa isika satria zao zava-misy eto ambonin'ny tany zao nge, zao zava-misy toka eto Madagasikara zao nge, dia aoka fantatsika rehetra fa devolony eo ambadika io. Tsy haiko aloha zay fijerin'ny olona azy, zay fahafantaran'ny olona azy fa raha tahaka amin'ny mampanonkon'Andriamanitra mandika ny Baiboly, mandika ny zava-misy, dia isako milaza hoe tena devolony eo ambadika, fanaratsina eo ambadika. Misy zavatra tiana tongavana eto ambony tany ity, eto amin'ity zao tontolo zao ity, misy zavatra tiana tongavanao ka manona an'izay indrindra dia mila mivavakantsika ho fanoherana azany asany devoly tonga eto Madagasikara zany. Manana ny heriny izy matona fatola be dia be, fa tsika kosa amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika dia joro foana amin'ny finoana fa manana Jesosy isika, lay anarana ambony indrindra amin'ny anarana izay tononona, dia zany Jesosy zany anarana zany no azontsika etsika miady manotra ny asan'ny devoly io zay tonga eto Madagasikara, satria zay natao an-tany velona ka zay natao eto. Ary raha tsy navita zavatra arak'izay niriny eto aza izy dia mitady fomba hafa fa hivavakantsika mba ho resitsika tanteraka zany asana devoly zany. Fa hivavaka ihany koa nefa isika, hivavaka ihany koa isika mba tsy ho kivy, mba tsy raviravin-tana, satria manoloana zao atakina devoly eto Madagasikara zao dia tsy vitsy amin'ny olona no kivy miraviravin-tanana ohatra mampiseho hoe disy fanantenana, disy fanantenana, tsy napoziko fa niandratra fahasoavanao amin'izao taona 2024 izao, kanjo loza mitranga, zava-doza miseho, olana no misy. Vavakantsika mba tsy ho kivy, vavakantsika mba tsy ho kivy, fa eto indray dia mbola sako ny teny fa ty taona diavintsika ity anisan'ny taona tsara indrindra raha oharina amin'ny taona rehetra, ary marina ny teny mpanompon'Andriamanitra be dia be izay milaza hoe 20/20 taona ity. Tsy diso zany, marina zany. Fa zo zavatra mitrango zao koa tsy milaza hoe tsy marina zany rehetrarehetra zany, fa tena marina. Ary zay mahatonga antsika mila mitranga, mila mahery, ary mila tena mijoro, fa raha mitranga sy maherytsika ho tafity isika ary ho ara-baky teny arak'ilay teny nataona mpanapon'Andriamanitra marina ataonay tsara indrindra ity taona ity
tsara indrindra fahasoavana amin'ny karazany noraintsika. Ary zao zavatra mitrandro zao onerin'Andriamanitra izao, tena oneriny izao. Fa amin'inona be deabe nge fa nataon'Andriamanitra any bokiny Joelany fa onerin'Andriamanitra ho faty androko izao. Ka andeontsika rehetra hivavaka, tena hivavaka. Raha afaka mandoalika moa ianareo any tokantrano misy anareo any dia mandoly, dia tena hivavaka ano tena ho an'Andriamanitra, ano mateny satria tsy hoe intsony dia ho avy Jesosy. Hivavaka tsika tena nohatra ny devoly izay mitady anaony ataony eto Madagasikara mba ho resitsika amin'ny alalan'ny fivavahana ataontsika zany faniaratsy, zany ho resitsika zany faniaratsy na zany devoly mikasa no zavatra ratsy eto Madagasikara zany. Hivavaka tsika mahery tsy kidy tsy tanolika fa nafanakanana foana fa isy fahasoavana ho antsika amin'ny tontolo ity. Andohalika hivavaka tsika rehetra any tokantrano misy anareo any izay eto ko dia hivavaka fa hitsangany tany moa zany zay reto dia hivavaka, tena hivavaka fonay matoly izay ianareo ko dia mivava arak'izany arak'izany arak'izany. Samy hivavaka izy, samy hivavaka izy, samy hivavaka izy. Io Andriamanitra hivavantsika io mihaino vavaka, samy hivavaka izy. Ho anay taolona ko dia hivavaka, tena hivavaka amin'ny fonay izahay. Andriamanitra la izy andrizay andrizay ka ho mandrakizay mandrakizay. Misaotra anao izahay no dia andro androany ity fotoana fanay manao fotoam-pivavahana ary fotoana fanay mivavaka mihitsy amin'izao olo izao. Tompo, tsy izay reto alohana ihany no mivavaka fa ny olonao rehetra naiza naiza misy azy, naiza naiza misy azy dia mivavaka amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Ka dia mandrafo aminay ianao, mandrafo aminay ianao ary miaino ny vavaka ianao, miaino ny vavaka ataona ianao ry Andriamanitra io. Samy hivavaka tompoko, samy hivavaka tsika rehetra, samy hivavaka tsika rehetra, samy hivavaka manohy tena tsara ho an'Andriamanitra, ho an'i Jesosy. Fa efa tombotra ny andro, efa tombotra ny andro, tsy hoe nitsody ho avy Jesosy. Efa tombotra ny andro, efa hitantsika daholo rehefa matarana manambarana fiavidy Jesosy. Ka dia mivavaha arak'izany isika, mivavaha arak'izany isika, mivavaha arak'izany isika. Samy hivavaka izy, samy manokatra mivavana, samy hivavaka izy. Mivavaha amin'ny fonao manontolo, mivavaha amin'ny fonao manontolo, mivavaha amin'ny fonao manontolo, mivavaha tompoko. Ataovy manana amiko ianao fa raha ho avy tokoa Jesosy dia anisan'ireo olona tafakatra ianao, na dia tsy nisy amin'ny fotoam-pivavahana indimy alady androany no tsy nisy fotoam-pivavahana dia tsy ampiova ny falorantenanao zany, fa dia ananamiko anao hoe raha ho avy Jesosy dia voniny ianao hitsena azy, voniny ianao handray azy, voniny ianao ho any amin'izay nisy an'i Jesosy. Samy hivavaka arak'izantsika rehetra, samy hivavaka arak'izantsika rehetra, samy hivavaka, samy hivavaka tena manora tena. Assureo ny fiaranao amin'ny Jesosy, assureno ny fitsenanao an' Jesosy. Samy hivavaka tompoko Andriamanitra izay rehetra rehetra, izay rehetra rehetra, isa mantan'olona, isa mpianakaviana, isa tokantrano na eto Madagasikara na ny ampitan'ny ranomasina dia miaraka mivavaka izahay Andriamanitra, manotra ny fiainanay, manotra ny mombana rehetra ho anao Andriamanitra, manotra ny fiainanay, manotra ny mombana ho anao Andriamanitra. Ary manamafy izay fa tena anao tokoa Andriamanitra, anao tsy hevitra, tsy veritalana mihitsy fa anao izahay, anao izahay, anao izahay, anao izahay, anao zato isan-jato izahay. Samy hivavaka arak'izantsika, samy hivavaka arak'izantsika, samy hivavaka arak'izantsika, samy hivavaka arak'izantsika, samy hivavaka arak'izantsika. Mivavaha ihany koa ka toery ny devoly, toery hoe nahoana moa no avelantsika anao ny ataony eto Madagasikara ny devoly izay naniraka io aretina coronavirus io. Nahoana no avelantsika anao ny ataony itsika malagasy ike ka an'Andriamanitra, tia nosy misy atsika ty ike ka an'Andriamanitra. Efa taona maromaro no nanorana ty Madagasikara teo an'i Jesosy, ary Jesosy any Madagasikara. Ary efa maromaro misy teny na hoe Tsangamato, na Petraka, na Antananarivo, na Tamatave, na Toliara, na Dekova entina milaza hoe Jesosy any Madagasikara ary Madagasikara any Jesosy. An'Andriamanitra zany ty nositsika ty,
anjarantsika zany manohitra ny devoly, anjarantsika zany mandavany asan'ny devoly. Ary raha mikatona fiangonana indrindra lahatry zao a tsy milaza akory fa resy isika, tsika mino fa tsy maintsy mandresy, tsika mino fa tsy maintsy mandresy, tsika mino fa tsy maintsy mandresy. Roy devoly io, roy devoly io, ary foanatra amin'ny asany iny, foanatra amin'ny asany iny. Matoky, matoky fandriamanitra no zavatra lehibe eo amin'ny fiainatsika, matoky fandriamanitra no zavatra lehibe eo amin'ny fiainatsika. Matoky hain'Andriamanitra zavatra rehetra, hain'Andriamanitra zavatra rehetra, hain'Andriamanitra zavatra rehetra. Raha navita misy tany tariveriny ity devoly ity, nafatolay be dia be amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahavita mission eto Madagasikara izy, amin'ny anaran'i Jesosy. Resy tosika devoly io, resy tosika fanaratsy io, resy tosika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy resy izay fiangonana kristianina, tsy resy izay voaka malagasy, mpandresy izay no Jesosy ny anarany, mpandresy izay no Jesosy ny anarany. Samy mivavaka ihany tokoa, samy mivavaka ihantsika rehetra. Zao firaisan-tsainantsika izao na dia tsy afaka manao fotoam-pivavahana amin'ny trano fiangonana miaraka arsika, na dia tsy afaka manao fotoam-pivavahana ao amin'ny fiangonana anankiray arsika, dia afaka miaraka mivavaka izahay ety ianareo na tokantranonareo any eto Antananarivo sasany, any faritany sasany, any Ampitandramasina sasany, miraisaintsika tokoa toeny ny devoly, raha vo amin'ny devoly toeny ny asany, tsy maintsy resy io, tsy maintsy resy io, tsy maintsy resy io, tsy maintsy resy io. Samy mivavaka arak'izany tsika rehetra. Matoky an'Andriamanitsika fa izy ny tompon'ny fiainatsika, izy ny miantoka fiainatsika, ary ivoaka mpandresy isika, ivoaka mpandresy isika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy miala eto amin'ity Madagasikara ity ny fanaratsy amin'ny karazany, ny ialany tondra rety mandosa, resy le mpitondra olana, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Maty programme ny devoly, foana programme ny devoly, ary Madagasikara ho tafavoaka amin'ny sarotra indrindra 2020. Fahasoavana na fahasoavana ny fiainanay, fitahinana ny fitahinana ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Samy mivavaka ihany izy, samy mivavaka ihany izy. Resy io tompoko, firaisan-tsainantsika tahaka izao zava-dehibe amin'Andriamanitra. Firaisan-tsainantsika tahaka izao miaraka mandoalika vavakantsika, any atokantrano any miaraka mandoalika vavaka, ho anao zavaka mandoalika. Dia zava-dehibe mihitsy ianao mandray anjara amin'ity sokabava, andoalika ny rambary, zay fomba fiteny malagasy. Mila mirasaintsika anohitra ny devoly, andrava ny asan'ny devoly, tsy eto amin'ity firenena malagasy misy antsika ity. Amen, amen. Misaotra anao Andriamanitra, misaotra. Mivavah ihany koa nefa ianao mba tsy ho ketraka fonao, tsy manamaivana ny olana mitrango amin'ny fiainanao ao, tsy manamaivana ny ady atrehanao ao. Fantatro izany, na izany dia mahatsapa hoe tena mafy zao zavatra midina amintsika izao, fa izao hoe tsy maintsy mahery sika, tsy maintsy mahery sika, tsy maintsy manafana tenany sika, fa ho tafavoaka amin'izao sarotra izao, ho tafavoaka amin'izao sarotra izao. Lehibe ianao Andriamanitra, lehibe ianao, lehibe ianao, lehibe ianao, mahagaga ianao, mahagaga ianao. Halleluja. Andriamanitro, Andriamanitro, miantso anao aho, te hianarina hatraminy maraina no ny antsoko anao. Ho anareo ny atokantrano any samy mihira ihany koa, samy mihira izy. Sany fanahiko Andriamanitro, Andriamanitro, miantso anao aho, te hianarina. Iriko eny ry tompo amin'ny fola mantolo, iriko atao amin'ny fola mantolo. Niwe manilana ibonjini sana anzu nibuni nai
Andiamanitro, Andiamanitro, miantso anao aho dia aminao. Dia angatantsika rehefa ny tokantrano any aka toerana misy azy. Ivavaka isika sotra tompo akasitraka an'Andriamanitra noho ny fotoana nahafahantsika miaraka mivavaka teo. Andriamanitra misaotra anao aho afaka nanentana ny olona sy naporisika ny olona mba hivavaka tamin'ity androandroany ity anomateny ny amin'ny fitsanananao Jesosy zay ho avy tsy hoe. Misaotra anao ihany koa zay vavaka nivavaka ho fanoerana ny asana devoly zay tondra zao aretina ratsy eto Madagasikara zao. Misy matoka zay fa ivoaka mpandresy tsy devoly natao mandresy anay fa izay natao mandresy devoly amin'ny anaran'i Jesosy. Ka dia misaotra anao fa momba anay ianao miaraka aminay ianao. Misaotra anao ihany koa Andriamanitra fa nampahery anay napitraka anay tamin'ny alala vavaka nataonay teo ny fanenao masina mafy nadalovanay entana zavatra treanay fa tsy kivy izay mitanodrika fa mana fanantenana fa soa ny fiainanay amin'ny tetoana 20 ity fa soavana na fahasoavana no hitanay amin'ny tetoana 20 ity fandresena na mpifandresena faombiazana na mpifahombiazana ho ataonao tokoa zany Andriamanitra ho ataonao tokoa zany tsy ho anay voaka kristianina ihany fa ho an'ny Madagasikara ray manontolo mihitsy. Misaotra raha io misaotra amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ka dia mirahasoa miraha fahasoavanao antsika rehetra no izay vavaka ny arahantsika nanao zay. Dia ny anam-piko azy angamba dia izao, isika azo manao ambany zavatra ny vavaka fa ataovy tena fiainana, ataovy tena fiainana. Afaka mandohalika ianao ao anatin'izao fotoana hoe hoe miditra zao a dia ataovy eny atokotany eny ianao dia afaka mivavaka ianao eny, tsisy manaka anao tsy ho amin'izany mihitsy. Eny atokotaninao eny afaka mivavaka ianao. Aseho ny etahitanao fa ianao dia tena mila n'Andriamanitra mitoetra ao anatinao ary anao mila anao mitoetra ao amin'Andriamanitra tsy to amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zay zany no fampahaizana matiako zarany ho anareo a fa anao ilana Kristsika aloha etsika manomateny fandrenitenin'Andriamanitra andra ny afatra indray zany tsika avy eo. Dia ahoana ty afatra ity a dia mbola isy fotoana manokana atokantsika hivavahana anaovana vavaka ho an'izao firenena malagasy zao, anaovana vavaka ho an'ny vahoaka kristianina rehetra mihitsy. Izy fotoana anaovana zay ka tiako tsika mba ianareo any atokantrano mba handrainjary hiaraka aminay e. Tena hoe handrainjary le firaisan-tsana mihitsy zany a everiko fa zava-dehibe hoe hiaraka hivavaka Madagasikara tsika, hiaraka hivavaka efa mivavaka tsika samy mpino samy mpiara vavaka rehetra, tsy hoe tsika samy refy ihany fa rehefa mety fiangonana kristianina rehetra dia tsofintsika razy hoe tsika mambavaka mba hoe ho atanina tompony fiainany amin'izao izy mandalo zavatra sarotra izao. Ka anao hirana kiray alozany isika vita tiry ity dia tonga dia andre ny tenin'Andriamanitra isika mahereza raha fahasoavana ho antsika rehetra tompoko. Tumpuo mitino vai ni fiainana
Unitami Pentecosta, Tumpuami di nuova nifianana. Fanai masino avi, fanai masino nitinare, fanai masino venuia, vekuana ifukuanzaka. Tubuh kasih wijai nifuna, saya minai nifangai masina, tunitani Pentecosta, tubuh di nuova nifianana. Fanai masino avi, fanai masino nitinare, fanai masino venuia, vekuana ifukuanzaka. Fanai masino avi, fanai masino nitinare, fanai masino venuia, vekuana ifukuanzaka. dia andao makatoera zany a tsika rehetra ity andro. Dia tonga amin'ny fotoana zay andrenesantsika ny tenyandriamanitra isika amin'izao fotoana izao. Mino aho fa amin'ny alalan'izao afatra entiko izao a dia hiteny aminao Andriamanitra, ampaheranao ny tompo, ary isy zavatra lehibe tsy apozinao mihitsy ho ataon'Andriamanitra ho ny fiainanao. Ka dia sokafo ny Baiboly ao amin'ny Mpanjaka faharoa. Mpanjaka faharoa no jerentsika. Mpanjaka faharoa dia vakiantsika manoko amin'ny andininy toko fahaenina, manoko amin'ny andininy fa 420. Dia samia mihaino tsara, samy manaraka tsara. Toy izao ny voalaza ao. Ary rehefa afaka izany, Beniadada mpanjaka ny Siria namory ny miaramilany rehetra, dia niakatra ka nanao fahirano any Samaria, dia nisy mosary mafy tany Samaria. Fa iny nanao fahirano azy ireo mandra-pamokany loha moriky
ho lafo sekely 20 sy ny taimbory melala ampahevitra ny kaba ho sekely 5 ary raha nitsakatsakana teny ambony manda ny mpanjakany Israely dia nisy vehivavy nitaraina taminy hoe vonjeo aho ry mpanjaka tompoko ary ho ny mpanjaka raha tsy vonjeny Jehova ianao aiza no anjeko anao amin'ny famolona va samy ny famiazam-boloboka ary koa ny mpanjaka taminy inona ary no alahelinao ary raha vehivavy namaly hoe hoy ty vehivavy ity tamiko aiza ny zanakao ho antsika nio ary ny zanako kosa ho antsika rampitso ka dia nandrahoanay ny zanako ka no hoaninay ary no ny apitso dia hoy zao taminy aiza kosa ny zanakao mba ho antsika kanjo na feniny ny zanako dia antsika ndray mpanjaka faharoa ihany toko fafito 5 sy 7 toy zao ilay voasoratra ao fa ho kosa ilisy miaino ny teny Jehova ianareo zao no lazainy Jehova raha mpitso toy zao dia sy osekely ray ny vidiny kopatsara todera famarana ary osekely ray koa ny vidiny 20 ordia indro ny famarana ao mavadiny Samaria fa namaniny lelan'Andriamanitra ilay mpanafika malazy zay nitena mpanjaka tamin'ny tanany ka nanao hoe indro na dia anao varavarakely amin'ny lanitra aza Jehova ny isan'ny zavatra zany va ary hoy Elisa indro hitany masinao indrindra zany nefa tsy mba hinananao sokafo indray ny baiboly ato amin'ny bokin'ny Hébreux 1:10 Hébreux 1:10 vakitsika ny 5:30 ka hatramin'ny 9:30 toy zao indray ny voasoratra ao koa za manary ny fahasahinareo zay misy valiny lehibe fa tokony hanana faharetana ianareo mba azahoanareo zay lazay teny fikasana rehefa vitanareo sy sitrapon'Andriamanitra fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy taretreta ary noko marina dia ho velony finono fa raha mihemitra izy dia tsy sitraky ny fanahiky fa isika tsy mba naman'izay mihemitra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy amin'ny alalan'izay teny soratra masina no vakin'izay liavana malala rehetra manaraka an'izao Facebook zao manaraka zao fotoam-pivavahana izao avy amin'ny alalan'izay no akantsika fampianarana sy fampahirezana amin'ny androandroany ity araka ny fanambarako taminareo teo dia mino aho fa hiteny ny tompo hiteny aminareo izy ary izy fahasamana zay ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanareo dia fanamarena kely ao anaty zao fotoana hanambarako ny tenin'Andriamanitra izao dia mitoananareo ny ino ihany koa fa afaka nositrana ianareo zay marary afaka niala ny fanantanana amin'ny tenanareo ary olana zay mampitomany mampilatsatra amin'ny maso mampiakatra tension mila mono afatanao io dia azon'Andriamanitra vahana ao anaty zao fotoana hanambarako ny tenin'Andriamanitra izao itsolo fahafolombelona aminareo aho maly dia nisy teny tsotra fohy 10 minitra toriteny nataoko tamin'ny alana Facebook dia nisy olona tany ampitan-dramasa tanina Frantsa nanaraka an'io dia itsolo fahafolombelona izy aveo namaly ahy hoe tena misaotra an'Andriamanitra paster fa tamin'le toriteninao fohy tamin'ny maraina izy dia vao vitany toriteninao vitany vavaka dia sitranao sy izy tomboka izay nanatana be tena nakotsikotsika tena nampijaly aho sitrana ka hoy aho hoe inona zany manakana anao tsy ho sitrana inona manakana anao tsy hovana olana raha mandray zao tenin'Andriamanitra ambarako izao ianao raha mino anao dia ahoanao Jesosy raha mino anao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ka eno tsara zao fampahirezana entiko anareo izao eno tsara dia tahaka ny namonjen'Andriamanitra ny vahoaka tao Samaria tahaka ny nitahin'Andriamanitra ny vahoaka tao Samaria tahaka izany no amonjen'Andriamanitra sy hitahin'Andriamanitra antsika kristianina rehetra eto Madagasikara sy ity firenena malagasy misy antsika ity
raha ohatra ka manorona finonao ao am' jesosy ianao ary manorona finonao ao am'ilay andriamanitra zay tompony zao rehetra izao ary lay andriamanitra nany atsika zanak'olombelona raha ohatra ihany ko ka ekenao fa jesosy sy lay andriamanitra tsy to no mamaritra fiainanao anio sy rapitso matoka amin'ny tena zany ma tsy dia izao be dia be mihitsy ny olona tafiditra anaty zany kristianina fa ny zavatra izay mitsanga tato ato mitsangatra amin'ny anio dia zany no amaritany fiainany hoe zao zany ny zavatra hitsanga amintsika rapitso zao zany ny zavatra iseho amintsika amin'ny éternité ary ny zavatra lazainy hoe hitsanga sy iseho io dia tsy inona kory fa fatiatoka faresena zany io zavatra lazainy hoe hitsanga amin'ny androany rapitso amin'ny éternité fatiatoka sy faresena na ihany hoe tsy fambiazana be dia be mihitsy olona no manao taky zany fa ianareo zay mandre akosy amin'ny androandroany maraina tea ekeo fa tsy ny zavatra ratsy hitanao tato ato na iainanao manakakehitriny no raisinao hoe amaritra ny fiainanao androany sy rapitso sy amin'ny éternité ekeo fa jesosy sy lay andriamanitra tsy tompony zao rehetra zao no amaritra ny fiainanao zay koa zany fepetra anankiray faharoa zay takin'andriamanitra amintsika mba ahafan'andriamanitra mitratreritra fiainantsika hoe tahaka ny namonjeny nivoaka tao Samaria tahaka ny hitahian'andriamanitra nivoaka tao Samaria no amonjena sy hitahianantsika vahoaka kristianina sy sika malagasy monina eto Madagasikara miandranao mba hanana finoana zany io andriamanitra io fa raha mino anao dia arak'ilay nambarako teo hoe dia hitanao ny voninahitr'andriamanitra dia aro tsara amin'izay aza ny fandehan'ny tantara arak'ilay novakintsika teo ndray taona tonga tapoka tsy napozy tao amin'ny tanàna Samaria ny mpanjakany Siria dia nanao fahirano ny tanàna Samaria zany hoe le tanàna Samaria zany nodidin'ny mpanjakany Asiria miaraka mazava azy moa fa miaraka amin'ireo fitaovam-piadinana miaraka amin'ireo miaramila be dia be dia nodidin'izy ireo dia nofenony miaramila fitaovam-piadina nanodidina ny tanàna Samaria zay natao hoe nanao fahirano dia vokatry zany ny olona ao an-tanàna tsy afaka mivoaka mba hitady sakafo ny olona nivelany tsy afaka miditra mba apitra sakafo na hoe hitondra sakany sakafo zany zany zavatra tata tao amin'ny tanàna Samaria dia vokatry zavatra zay zany a dia nandalo olana faran'izay mafy mihitsy ny mpanjakany tao Samaria sy ny vahoaka ny mantolo zay notaliana normalina be ny izy satria rehefa nandeha ny fotoana lany vatsy tao amin'ny tanàna Samaria tena lany arabaky teny ary zany no antony matoka ny baiboly ny tantara hoe lasa misy mosary tao amin'ny tanàna Samaria lasa niakatra be vidim-pianana tao amin'ny tanàna Samaria eno tsara ke ny voasoratra ilay novakintsika teo ihany eo amin'ny andiny fadeo amin'ny roapolo mpanjaka faharotoko fahenina andiny fahefitra amin'ny roapolo hoe ary rehefa afaka zany be ny atata mpanjakany Siria namory miaramila rehetra dia niakatra ka nanao fahirano any Samaria dia nisy misary mafy tany Samaria vokatra ilay izy le tanàna Samaria natao fahirano fahito nanao fahirano azy ireo mandro matoka loampriky ho lafy sekely valopolo sy ny taimory mialala pahevitra kaba ho sekely dimy zany hoe tena farazay niakatra tena niakatra vidim-piainana tena lafo vidim-piainana ary na sakafo hanina aza dia azo azay fa tsy nisy intsony tamin'izany andro zany ary zany matoka ny baiboly ny tantara hoe vokatry zany ato dia lasa nifampinan-janaka ny vehivavy tao tanàna oreo olona tsy hiditra amin'izany atao hoe ifampinan-janaka zany io raha tsy efa tena hoe grave be ny situation misy
tena kivy mpanjaka nandriazany tena kivy tanteraka izy ary nandrovotra ny lambany nandrovotra ny fitafiny mihitsy izy satria tsy napoziny hoe ohatr'izao ny fifarany zavatra nitranga tao amin'ny firenena izay nisy azy tsy afafataka izany mihitsy tompo fijeriko azy ny maso antsika malagasy sy zao firenena misy antsika izao toka tapoka teto ambony ty tany ity teto amin'ity zao tontolo zao ty ny faleratsy mitondra aretina haintsika rehetra aretina coronavirus tonga izy mba nino mba hamon'olona be dia be eto ambony tany ary zay tsy matiny ny aretina dia atao nino vonony amin'ny alalany anoana ary zay tsy matiny anoanana dia ampijaliany ataony ory lasafatompo ampijaliany ataony ory amin'ny alalany olana amin'ny karazana zany ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao vaninaty misy antsika izao hoe volana ataoko hoe andro vitsivitsy na volana vitsivitsy no ny seholy zany izy tsy mahalala zany zao tsika tsy voaka ny trano zao dia mitondra olana be mihitsy zao no soran'ny Andriamanitra fa tsy navita misy amon'olona eto Madagasikara ny devoly mitondra n'ilay aretina coronavirus tsy navita misy amon'olona izy tsy hoe ny malagasy akory mafy be tsy izay loatra fa zay ny famirapon'Andriamanitra ho an'ny Madagasikara zay mahatonga amin'ny teny ity Madagasikara ity tsy mitovy amin'ny firenena rehetra fa miavaka tsy nahafaty olona teto izy fa inandrena toatra efa tsy mahafaty olona izy mitondra mosary mitondra noana amin'izao fotoana zao nge ka tsy vitsy ny olona no tena nony tena hoe mosary eny satria ny malagasy nge tsy mitovy amin'ny firenena any Eropa ny any Eropa ohatra mioboka ao an-tranao izy tsy voky ny tranao izy fa izy mihinan-kanina foana misakafo tsara satria manana karana isam-bola ary na dia ny olona tsy hanasa azy dia mahazo fanampiana fanjakana frantsay fanjakana any Eropa dia mahavelona azy ilay fanampiana zay omena azy milamina izy ihany fa saika hoe tsy voky ny trano fa ny Madagasikara kosa dia fatitsy nyity devoly ity hoe rehefa tsy matitsika amin'ny alalan'ny aretina ty malagasy ity dia ataontsika maty ny anoanana na ataontsika mijaly amin'ny alalan'ny olana dia inona zavatra nitranga ny malagasy nge ka vitsy ny vitsy any no hitako hoe mandraka raha misam-bolany fa ny ankamaroany dia miasa ty ohatra hoe varotra izy dia be dia be amin'ny varotra zao no efa tena mikaikaiky efa tena matsapa hoe velevitra tapidalaka le hoe aiza ny moanina aiza ny moanina satria lay tahiry kely efa lany ary hatramin'ilay fo ampiasana vatra efa lany dia rehefa lany ny tahiry lany fo inona tso miasa tao velevitra tapidalaka le zany tadia ty mahafaly ny devoly zany ny sasany ray ohatra hoe inona ny fomba lazako azy hoe nianina anio tadiavina anio nianina rapitso tadiavina rapitso dia na dia mitady any tsy mahita zany no tia devoly tanterana rehefa tsy maty ny aretina ny voaka malagasy dia ataony maty mosarotaka zany dia zay mihitsy zavatra mitranga amin'izao vaninandro misy atsika izao fa zao niavana vaovao mafaly mba tiako ampitaina amintsika rehetra tsy miafina zao vaovao mafaly tiako ampitaina amintsika rehetra tsy miafina tamin'Andriamanitra tsy to lay Andriamanitra tompo zao rehetra zao ny zava-nisy tao Samaria sy ny zavatra nitranga tamin'ny ramponina tao Samaria tsisy niafina tamin'Andriamanitra zany ka zay nanapa-kevitra hoe tena mikasa anao ny ataony mihitsy ty mpanjakany Siria ity ampaholo voaka tao Samaria tonga ny fotoana mamindra fo amin'ny vahoaka ao Samaria ao izy mamindra fo voaka ao Samaria fa dia hovonjeko izy ary hotahito be mihitsy izy zany hoe reo
fahorina re olona reo misary zay nanjomon'ny voaka tao Samaria dia hosoloko fitahina be tsy misy toy izany. Zay ny fanapa-kevitr'Andriamanitra tany an-danitra. Ary zay no maty natokan'Andriamanitra nampitondra teny any Elisa mpanompon'Andriamanitra tamin'izany amin'izany araka ny voalaza ato amin'ny mpanjaka faharoa ato nampitondra teny nampitondra afatra mpanjaka faharoa toko fahafito andiny voalohany zao ny teny nampitondra Andriamanitra ny Elisa. Fa ho kosa Elisa miaino ny teny Jehova ianareo, zao no lazain'i Jehova, raha ampitsy toy izao dia ho sekely ray mividy ny kopa-tsara totera famarana ary sekely ray koa nividy ny valo ordia indro famarana ao ambavadiny Samaria. Tena vaovao mahafaly lehibe mihitsy no nampitondrain'Andriamanitra any Elisa tamin'izany fotoana izany. Ry havano, ianareo izay manaraka zao fotoam-pivavahana izao, zao no teniko aminareo, tia antsika vahoaka kristianina, vahoaka malagasy ny tompoandriamanitra tsy toy. Tsy miafina aminy ange zao zavatra mantsoa eto Madagasikara zao e, tsy misy miafina amin'Andriamanitra zao. Ianao ihany mety mametraka fantanina hoe dia tsy hitan'Andriamanitra ve ty fahoriana ity, tsy hitan'Andriamanitra ve zao fahoriana malagasy zao, aiza re Andriamanitra amin'izao hoe aiza re ianao Jesosy e, aiza re ianao Jesosy e. Ianao ihany no mametraka fantaniana tahaka izany amin'ny tenanao, fa ny zavatra rehetra dia tsy misy miafina amin'Andriamanitra. Ny anjanja ao anatrehan'Andriamanitra, ny lasa ny fantana, ny ankehitriny ny fantana, ary na ny hoavy ihany koa azy dia efa fantana. Ary androany dia mitondra vaovao mahafaly amintsika fa tonga ny fotoana amin'ny anaran'i Jesosy no anambarako izany, tonga ny fotoana hitsotsovan'Andriamanitra antsika kristianina, hitsotsovan'Andriamanitra ty firenena malagasy misy antsika ity, ka ny ranomaso hosoloana faliana, ny alahelo hosoloana fiadanana, ny faresena toa hitantsika hosoloana fandresena sy fombiazana mihezinyezina. Mpanompon'Andriamanitra no miteny izany, ka raha mino anao dia ho amarin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manokana izany, ary ho amarin'Andriamanitra eto amin'ity firenena malagasy misy antsika ty ihany koa. Dia hoy aho hoe ho fanampin'ilay nambarako tery aloha, raha ekentsika malagasy tompoko, raha ekentsika ho Andriamanitra hivavahantsika ihany koa, ilay Andriamanitra namonjy sy nita ny vahoaka tao Samaria, fa molo tantarako aminareo matsy ilay famonjena sy ilay fitahina nataon'Andriamanitra ho azy ireo. Raha ekentsika malagasy ho Andriamanitra hivavahantsika ihany koa, ilay Andriamanitra izay namonjy sy nitany vahoaka tao Samaria, raha ekentsika ho Andriamanitra izy dia azo antoka ary sako ny manambara fa hamonjy antsika sy hitahy antsika tokoa io Andriamanitra io, tahaka ny namonjena sy ny nitahina vahoaka tao Samaria tamin'izany andro izany. Tsy mizady hafan'olona mantsy Andriamanitra, fa tao mitovy kilasy daholo ny olona rehetra izay manompo azy, ny olona rehetra izay miankina aminy, ny olona rehetra izay miantiatra aminy. Ary tiako mihitsy hoe any amin'ny voninahiny eto Madagasikara Andriamanitra, ka dia ataoniko anareo mahino fa ilay Andriamanitra namonjy vahoaka tao Samaria, nitany vahoaka tao Samaria, aoka re tompoko ho ekentsika ho Andriamanitra hivavahantsika malagasy. Io Andriamanitra io dia tsy iza akory fa io no ilay Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany, io no ilay Andriamanitra nahary aty zao tontolo zao ity, io no ilay Andriamanitra nahary antsika zanak'olombelona, io no ilay Andriamanitra mbaran'ny Baiboly hoe rainy Jesosy Kristy, rain'ilay nekentsika hoe mpamonjy, rain'ilay nekentsika hoe nomentsika toerana tao anatsika. Ary raha ohatra ka manaiky azy ho Andriamanitra isika, ho Andriamanitra hivavahantsika, dia ho amarin'Andriamanitra amintsika rehefa teny izay hovakiko aminareo reto ao amin'ny Exodosy toko 7:10 ao, andiny 7:10 sy ny 7:10, dia zao ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely olona tamin'izany andro zany, ary teny ho ataon'Andriamanitra amintsika amin'ny andro androany alahady ity. Vakiko aminareo le teny samia mihaino tsara. Exodosy toko 7:10 dia vakitsika ny andininy fa 13 sy 14. Ary misesy tamin'ny olona zany mantsy fa
tonga tao alohan'ny ranomasimena zany Israely. Dia teo zareo velevitra hoe aiza ny lalako mbana, aiza ny lalako izorana, fa voabahany ranomasimena isika, nefa isika andeha ho any amin'ilay tany be fitahiny. Atao maty anefa rehefa niaika zareo dia ny Egyptiana sy ny ekipany no manetika vato afara, ary matoa tazany zareo maso ny Egyptiana vato afara dia lazana hoe efa tongotra dia tongotra ny fatokavan'ny Egyptiana mba andeha maro, andeha hanantena, andeha hamono. Tapidalakale zany zareo tahaka an'ireny hoe sokona nanano bato reny, tsy antsoina hoe aiza lalaka zorana, hiakatra ho aiza, hitina afomba manao ahoana. Dia teo alohan'izay dia zao ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ireo zany Israely. Fanaon'Andriamanitra mantsy ny mampahery rehefa hamonjy ny vahoakany izy. Hitanareo somary velena kely ilay tao Samaria, hitanareo fa raha mitao anatin'ny ady magotragotraka ny mponina tao Samaria dia nampitondra hafatra any Elisandriamanitra hoe zao lazainy Jehovah rampitso toy zao osikely ray monja ny vidin'ny vary tsara toto ndre mandeha mifamarana, ary osikely ray monja toy zany ihany koa vidin'ny ny vary ordia indro ny famarana ao mbavatany Samaria. Dia teto hoe Andriamanitra dia nyteny toy zao, ary ty teny ity no lazaiko hoe teny natokan'Andriamanitra ho antsika kristianina, ho antsika vahoaka malagasy rehetra. Zao ny teny, aroa misesy tamin'ny olona, azoko amboarina hoe aroa misesy tamin'ny olona. Aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo famonjeny Jehovah zay ataony ho anareo anio, fa ny Egyptiana zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo tsony mandrakizay. Jehovah hiato anareo fa ianareo kosa ankina. Atsika raisina finoana zany teny zany hoe devoly zay mitondra n'ity aretin'ny ratsy ity nameny any Madagasikara zay hitanareo anio dia tsy hitantsika tsony mandrakizay. Jehovah hiady ho antsika kristianina malagasy, Jehovah hiady ho antsika malagasy, Jehovah hiady ho an'ny Madagasikara fa antsika kosa angina. Zay zany ny teny voalohany apetraka-Andriamanitra amintsika. Ny teny faharoa indray dia le voalaza tao amin'ny Isaia toko faraiky amby efapolo. Isaia toko faraiky amby efapolo, teny zay efa vakiako taminareo ihany izy ity. Isaia toko faraiky amby efapolo, andimy efapolo. Aza matahotra ianao, aza matahotra isika malagasy fa mombanao ao, ary fa mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao mampaheranao sady mamonjanao ao, eny mitantananao amin'ny tanakavanana famarinako ao. Andimy fatelobefolo. Fa izao Jehovah Andriamanitra ao no mitantana tananao kavanana dia ilay manao aminao hoe aza matahotra izao no amonjanao. Zany ihany koa zany ny teny avy amin'ny an-danitra avy amin'Andriamanitra omena antsika malagasy, omena anty Madagasikara ity. Amen na. Fa ity no fananarana kely mba tiako apetraka amintsika, zay veliko fa fananarana avy amin'Andriamanitra izy ity. Tandre ny tsy mino sy ny mirorosaina manoloana ireo teny zay fanambaran'Andriamanitra tamintsika ireo. Tandreny ny tsy mino sy ny mirorosaina manoloana ireo teny zay fanambaran'Andriamanitra tamintsika ireo. Tsy mety amin'Andriamanitra mantsy zany, tsy mety amin'Andriamanitra zany, tsy mety. Ary rehefa tsy mety amin'Andriamanitra dia le fikasana tsara tian'Andriamanitra ho kasaina tsy ho tanteraka. Ary tsy vitany hoe tsy ho tanteraka fotsiny ilay fikasana tsara tian'Andriamanitra ho tanterana, fa mandoka ozona mihitsy ilay izy. Jereo ke ny nahazo an'ity lehilahy anankiray ity zay olona malaza tamin'izany andro zany tao Samaria. Ino tsara ijoro tsara hoe voasoratra mitondra vaovao mafaly zany Elisy, vaovao mafaly hoe rampitso hoy Elisy dia omora be mihitsy ny vetim-piainana eto amin'ny tanàna ny Samaria. Omora be, tena omora be, satria koa tsy nantotoerany famarana osikely ray monja ny vidiny. Vary
ary dia indro ny famarana dia zosika ny ray moja ihany koa ny vidiny rapitso ho elisy araky ny afatra nampitaon'Andriamanitra azy dia ty sonjy ray losady koa riavana sy losan'izay misy adaladala fa inona trano misy ny olona malaza tena malaza olona akaiky ny mpanjaka hainao zany hoe olona malaza akaiky ny mpanjaka filazan'ny baiboly moa dia hoe izy no ny tena mpanjaka tamin'ny tanana zay voasoratra amin'ny 5 dia zao ny teny navaly ny olena io fa namaly ny lelan'Andriamanitra ilay mpanafika malaza sady mpanafika malaza izy zay ny tena mpanjaka tamin'ny tanana olona malaza dia zao ny teny hoe ity na dia anao varavarakely amin'ny lanitra aza Jehova dia izy zany zavatra zany va ity lehilahy ity olona manompo an'Andriamanitra olona mivavaka ihany koa ka manilazana azy fa saingy tsy mety fa saingy mirorosaina malonina ny tena ataon'Andriamanitra satria hitany maso eny sofo ny problema nitranga tao amin'ny tanàna Samaria hoe lahibe ny vidim-piainana hoe ny fampinan-janaka ny vehivavy hoe nandrofotra ny lamany ny mpanjaka fa efa tsy zaka ny ati-dony intsony ilay atmosfera ny ainana tao Samaria dia hoe rapitso Elisy raha mba hoe amin'ny heritaona na amin'ny 2 taona na amin'ny 3 taona mba possible ihany fa hoe rapitso dia ho mora be ny vidim-piainana impossible zany hoe izy hoe rapitso dia ho mora be ny fiainana Samaria tsy mitombo zany impossible zany ozy izy azay natoka ty lehilahy ity na vita ny teniteny foana hoe na dia anao varavarakely amin'ny lanitra aza ve Jehova dia isany zavatra zany va zany natao ty lehilahy ity ka tsy mety tompoko raha tsika kristiana malagasy na tsika voaka malagasy na hoe tsy tsika ianao mpitondra fanjakana no tsy iny fa afaka mamonjy Andriamanitra afaka mita amin'ny fomba magaga lay Andriamanitra ray Jesosy Kristy tsy mety zany amin'Andriamanitra n'Andriamanitra ke dia magaga izy mahay ny impossible izy mahay manao tsy misy ho misy izy zany mandriamanitra azy fa ny antsika olombelona voafety karaha teny izy hoe rapitso toy zao dia ho mora be vidim-piainana ao am-bavata Samaria dia ino moa manakana zany tsy ho tanteraka fa ka izy olombelona tahaka atsika ino manakana zany tsy seho fa ka izy olombelona tahaka atsika ka voafetra ihany zavatra vita ary raha ohatra ka miteny amintsika malagasy izy androany tamin'ny alalan'ilay teny nambarako taminareo teo Exodus 3:7 sy 7:10 hoe mijanono aza matahotra fa ny Egyptiana zay hitanareo anio reo devoly sy ny ekipany zay tondra ty aretin-dratsy ity teto Madagasikara dia tsy hitanareo intsony mandrakizay Jehova hiado anareo fianareo kosa angy ino masakana zany tsy ho tanteraka tompoko ho ahy manokana matoka sa mitolo teny tako zao manambara zany satria mino loatra tena mino be mihitsy ahy fa io Andriamanitra io tena magaga tena mahay zavatra rehetra ino masakana lay teniny nambarako taminareo fandrony teo hoe aza matahotra fa ombanao aza mierikerika foana fa zao ny Andriamanitra ao zao no Andriamanitra ty Madagasikara ity lay Andriamanitra zay namonjy ny vahoaka tao Samaria lay Andriamanitra zay nitany ny mpondra tao Samaria zany no Andriamanitra zay natao hivavanareo Madagasikara natao hivavanareo Malagasy aza matahotra mombanareo ao miaraka aminareo ao dia hoy aho hoe aza isany tsy mihinanao na isany mirorosaina tahaka ty lehilahy malaza ity fa tena mino fa ny Andriamanitra hivavantsika le ray Jesosy Kristy dia Andriamanitra mahavonjy ary Andriamanitra afaka mita ary afaka manova zavatra ratsy rehetra ho lasa zavatra tsara izy dia niakiny tsy mino matsy niakiny tsy finoana matsy dia zao voasakana fikasan'Andriamanitra ary tsy vitany hoe voasakana fa matoka ozy
matoka ozina ho amanokana tsy tia hita ozina mitatao eto Madagasikara intsony ah fa tia hitan'Andriamanitra mitondra fahasoavana be eto Madagasikara ao dia zao ny ozina nahazo an'ity lehilahy tsy mino ity eno tsara ke ny teny nataony Elisy aroa Elisy ino tanomasinao indrindra izany nefa tsy hinananao izany hoe ahita ihany anao raha pitso fa ho mora be ny fiainana ao mbavadiny Samaria fa ianao kosa tsy hinana ianao tsy hinana dia tsy haiko moa fa ty lehilahy ty karazan'olona be vavy matoa mpanompon'Andriamanitra tahaka ny Elisy mpamin'Andriamanitra tahaka ny Elisa saky ny namaly azy hoe na dia izy na dia anao varavarankely amin'ny lanitra aveza Jehova dia isan'ny zavatra zany fa tsy nangena fotsiny izy karazany be loha izy teo moa hoe olona ambony olona malaza amin'ny resaka tafika tsy vitany hoe malaza resaka tafika fa izy no tena mpanjaka akaiky ny mpanjaka dia bebe vava tahaka izany dia hoy Elisy ina hitany masinao fa dianao tsy hinana angamba mety namaly izy hoe odoy mety namaly izany angamba izy tsy haiko fa zavo tsy mieritreritra hoe ohatrohatro zany a ny fisaina ty lehilahy ity dia ajanontsika treo a zay tantara kely zay ko zao mantsy matonga amin'ny taonanareo ny fa tahaka ny namonjen'Andriamanitra sy ny tahirin'Andriamanitra ny vahoaka tao Samaria no azo antoka fa hitahira amintsena sy hitahira ty malagasy ity dia izao lehibe nge famindrampon'Andriamanitra ho antsika malagasy ho an'ty Madagasikara ity lehibe marina fa misy zao valina reto zao tonga eto Madagasikara nandravarava resaka teo karena nitondra olana amin'ny karazany teto Madagasikara tsy olona rena ronona dimy amanenina no tratran'le olana fa ataoko hoe miaka marony vahoaka malagasy tratran'le olana tsy milaza akory zany fa tsy tia aty Madagasikara ty Andriamanitra tena tia aty Madagasikara ty Andriamanitra ary za tena fa ny famindrampon'Andriamanitra teto Madagasikara satria ty Madagasikara ity efa nirasin'Andriamanitra tanana araky le fanambarako taminareo tery aloha efa taona vitsivitsy zay ataoko hoe taona maromaro hoe maro tamin'ny vahoaka kristiana maro tamin'le olon'Andriamanitra no nivavaka ho an'ty Madagasikara ity mba ho an'Andriamanitra Madagasikara ho an'i Jesosy ary Jesosy any Madagasikara mety tsy voatsikaritra reo ka matizantrareo sako ity fa tamin'ny toerana maro dia nasiana tsangam-bato mihitsy na olona entina milaza hoe ohatra Antananarivo any Jesosy ary Jesosy any Antananarivo ohatra hoe Tamatavy any Jesosy any Tamatavy ohatra hoe Toliara any Jesosy ary Jesosy any Toliara saika faritra maromaro no nanangana zay tsangam-bato zay efa taona maromaro zay ary indrindrindrindra tato ato dia tena mitovisa be mihitsy reo kristianina reo olon'Andriamanitra nanao vavaka ho an'ity firenena malagasy ity ary nanolotra an'izao Madagasikara zao ho an'i Jesosy ary zany naty matoka amin'ny teny hoe tena efa niraisin'Andriamanitra tanana Madagasikara ary ny famindrampon'Andriamanitra dia tena eto Madagasikara ary reo teny zay nataon'Andriamanitra tamin'izany Israely tamin'izany andro zany rehefa minanina nampitol'Andriamanitra ny Esaia mpaminany tamin'izany andro zany zany anko ny teny oataon'Andriamanitra amintsika eto Madagasikara ka matonga amin'ny teny hoe tena mino ianao fa izy zavatra lehibe hitranga eto amin'ity firenena malagasy misy antsika ity ary fanampin'izay aoka aetsika vahoaka kristianina rehetra zay efa nahazo zobizano zay efa nahazo teny mano tamin'ny fiandohan'ny taona tahaka manokana moa dia nanambara tamin'ny Masahina ho anareo fiangonan'Arify mahalala an'izany na ianareo tetanarivo na ianareo ampany aminareo tany amin'ny faritany fa ty taona diavintsika ity taona 2020 ity dia anisan'ny taona tsara indrindra amin'ny taona rehetra zay efa nidiavintsika ary fahasoavana amin'ny karazany no ho ataon'Andriamanitra amin'olon'Andriamanitra rehetra amin'ity taona ity ary ankoatra ny tenako tsy vitsy hoe mpanompon'Andriamanitra no milaza fa ty taona ity tena nomeny noty no
omenao tiambony hoe vain sur 20 riavanao zatretra dia ho amarin'Andriamanitra eo amintsika kristianina ho amarin'Andriamanitra eto Madagasikara tena ho amarin'Andriamanitra ary raha mieritreritra zao zava-misy zao dia hoy aho hoe vao mainy tombo finoko vao mainy tombo fanantenako hoe tena ho ataon'Andriamanitra tokoa le izy satria matetika mialon'ny ahoana le razako azy hoe mialon'ny anehoan'Andriamanitra fahasoavana lehibe amin'ny olona anankiray na fianakaviana anankiray na firenena anankiray dia misy aloha ny fitsapan-toetra misy aloha ny fizahn-toetra misy aloha ny famolavolana misy aloha zavatra tsy amposina tonga miseho ohatra amin'izany zao ny kaseny amin'ny Davida dia anisan'ireo olo nilazan'Andriamanitra fa izy no mpanjakan'Israely ary efa voaositra mihitsy izy Samuel ny alan'Andriamanitra no naositra azy tamin'ny alalany menaka na diloilo tao anatin'ilay tandroka nararaka tamin'ny Davida ka inona zatranitraka nga izy nahazo ny fitondrana nga izy tonga taomin'ny fitondrana tsy tonga tao hoe Davida fa inona nitraka nandalo fitsapan-toetra mamay dia mamay izy au lieu de hoe nahazo lampa-panjakana izy anaty ala izy mipetraka tanaty ala sakafona bibidimy no moaniny tany tsy mananana trano izay nipetrany nakana repos nakana laseta nakana aina izy fa ao anaty lavaka zoy tao izy mipetraka tao izy mandry amin'ny alina ary tsy hoe andro vitsivitsy any misy ozany fa amataona mafy tena tsapany Davida eo nagidy ny fiainana raha olona fafa Davida dia hoe aiza le fanosorana ho mpanjaka aiza le fanosorana Samuel ho mpanjaka no tsy miola tonga amin'izany malikitiny androany raha olona fafa dia zay ny fantenena petra fa isaorany Andriamanitra fa melonina metran'Andriamanitra azy amin'ny toerana tsara indrindra hoe ho mpanjakan'Israely ary tsy vitany hoe ho mpanjakan'Israely fa hoe ity lehilahy ity avy amin'ny taranany no atokavan'ilay Mesia hamonjy aty zao tontolo zao ty mba toka zany tretraretra zany ho tanterako amin'ny fiainana dia tsapana toetra izy aloha volavolaina izy aloha amboarina izy aloha dia zay natoka Davida taty aoriana araka ny voalaza amin'ny salama fa 9:20 donc evangelitsika salama fa 9:20 dia ino tsara ke tenina ataony témoignage Davida hoy izy 9:10 fa efa nizaha toetra anay ianao Andriamanitra tena zany Andriamanitra toetra zany izy efa nanadio anay ianao tahaka fanadio volafotsy aminay 9:20 efa napitra anay tamin'ny fandrika ianao efa nanisy enta mavetratra teo ambalanay ianao 9:20 efa nampandeha ny olona nitsika ny lohanay ianao olona atao mpanjaka very olona dia ataon'ny olona ametrany olona faladia tongotra tataka zany no natsapany Davida ny fiainana na dia namaky ny afo sy ny rano izay fa ity ilay mampahery témoignage tsara fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatrehtrika ianao ny fihefaran'ny fiainany dia fitahiana mahatrehtrika ary aintsika tsara ny tantara fa tateoriana dia tonga lasa mpanjakany Israely tokoa Davida tanteraka ilay nofinofo tany aloha tany ohatra ihany koa toko fa haintsika tsara mihitsy ny tantara Joseph mampaherantsika kristianina matsy sady mampaherantsika voaka malagasy rehetra tsy namposiny Joseph mihitsy hoe namatika azy ny ralahy nikiasa mono azy ny ralahy tsy namposiny Joseph hoe mivarotra azy ho andeha tany Egypta ny ralahy tsy namposiny Joseph hoe ny tsara mba nataony tany Egypta lasa nampangaina azy ho mpanao ratsy ka nampidina tao ampigadrana no manno vonoana tsy tao anatin'ny andro vitsivitsy sy olo zany fa tao anatin'ny taona maromaro ejana nazo an Davida nazo any Joseph tamin'izany tena ejana fa akory za magaga fa tamin'ny fotoana farany dia nasatratr'Andriamanitra ho mpanapaka tao Egypta Joseph ho lehibe ny Egyptianina Joseph
ny seza fiandrianana fotsiny no tsy nitovizany tamin'ny farao mpanjakany egyptianina ary tamin'ny alalan'i Josefa no nitahina ny taranaka Jakoba ray manontolo dia resiko tahaka izany mihitsy izy ty hoe betsaka araka teo be dia be mihitsy ireo mpanompon'Andriamanitra ho ihany nilaza teny soso teny tsara indrindra tsotra izany hoe tsara be mihitsy fotoana roapolo sy roa arivo ity fa soavina amin'ny karazany no hoan'ny vaokan'Andriamanitra sy Madagasikara amin'ny taonana roapolo sy roa arivo ity mena loatra mihitsy hoe 20 sur 20 taonana roapolo sy roa arivo ity dia miandra zany tsika kanjo zao ny zavatra nitranga zao ny zavatra niseho ary na mpivavaka na tsy mpivavaka dia samy mangity fiainana amin'izao fotoana izao tena samy mangity fiainana tena samy mangity fiainana za zao misy olona amin'ny telefônina misy olona tonga ty amiko aty mitady votsy hoe pastera vokatry ny anoana sakafo tsy misy 5 mianaka zahay 4 mianaka zahay dia tena matahotra pastera maty ny anoana anatin'ny zanako maty ny anoana tsy menakavy olona vavaka reo olontreo olona kristiany reo olontreo ary ny sasany azy dia niakatra tension mihitsy tapaka lalatra ary ty tapaka olona tapaka lalatra vokatry ny anoanany ity vokatry ty mosany ity tsy olona reny nalona telo fa be dia be miresaka amiko amin'ny telefôna reo pastera sasany fa tena any amin'ny any dia misy olona tapaka lalatra vokatry ny tsy fisikana tsy maty ny aretina izy fa maty n'ilay fatapana lalatra zany zavatra mitranga fa na dia zany ary zavatra mitranga resto ny fizan-tsoetra zany resto ny fitsapahatoetra zany fa Andriamanitra ny tontolo ity tsy maintsy hanamarina ny teniny izy tsy maintsy hanamarina ny tsodrano natao mpanompon'Andriamanitra izy fa tsara indrindra ny tontolo ity ho antsika vahoaka kristianina ho antsika vahoaka malagasy ho antsika Madagasikara tsara indrindra ity raha mino isika dia ho tanteraka izany raha manaiky isika dia ho hamarin'Andriamanitra zany aregany ka intsika anaiky isika ary ho antsika kristianina rehetra namana dia azajanona intsony ny vavaka ho an'ny vahoaka kristianina namantsika ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny Madagasikara fa efa tongotra ny andro azahoantsika fandresena mihezinezy efa tongotra tena tongotra dia iverentsika indray milona maranako amin'ny 4 ny tantara tao Samaria dia toy izao zany ny zavatra nitranga nentin'Andriamanitra namonjena sy nitahina mipona tao Samaria zavatra tsy noeritreretina mihitsy tsy napozina mihitsy inona zavatra nitranga dia mandeha nisy boka efada tafajanona taty velany taty ry zareo dia verevitra ahoana ataontsika akao an-tanàtsika tsy misakafo ao izy hijanona eto isika maty mosany eto ahoana no ataontsika boka efada olona tsisy valeur atao tanàny zany tsisy valeur tamin'ny olona tsony zany dia lasa boka efada reto izy boka efada hoe andorangatsika ho any amin'ny tompony Sirianina hitany sakafo atsika fa raha hitra ao tanàtsika tsy misy sakafo intsony ao hijany ety ivelantsika ho maty mosary eto fa andeotsika ho any amin'ny tompony Sirianina ho any amin'ny tompony izy ireo raha tahina ka mamenona antsika zareo raha pasoraba tsara misaotra n'Andriamanitra vavelontsika raha ohatra kosa moka vonontsika satria olona vato Samaria dia atahoana fa dia zay zany ny anjara sy lahatra dia fampahia teo zay fata andao zalahy andao ary dia lasa reako amin'ny tompony Sirianina akory ny akagany zay fata fa nitra tao amin'ny tranonay anankiray zareo tsisy olona tao na dia anankiray azy tsisy olona tao na dia anankiray azy jerena na tenina soavaly mifatotra no hitana nitra iatoto amin'ny tranonay anankiray zareo tsisy olona tao na dia anankiray azy jerena mantenina soavaly mifatotra no hitana nitetezany zareo daholo no tetezany zareo daholo mitranolay rehetra fa dia tsy nahitana na dia tamingany olona ray tamin'ireo tafika Sirianina ry zareo dia tao ry zareo nanomboka ny hinana tonga dia nenta sakafo be dia be mihitsy zareo
nahita firavaka volamena volafotsy be deaibe nahita fanaka sary biby be deaibe dia nihinana aloha reto boky efa tary nihinana voky to amin'ny tranolay anankiray atsokory zaraha mbola misy a dia toka atao ihany io nihinana oka zaraha fa zao dia vaky eto ny tsinaintsika vaky eto ny tipitsika fa tena fa voky loatsika ity ina moa no antony zany rehefa ity zany satria teno naseon'andriamanitra amin'ny famonjena sy fitahinany vahoaka an'andriamanitra tao Samaria nataon'andriamanitra nandre sisondresaka ny miaramila Siriana rehetrarehetra hainao nataon'andriamanitra nandre sisondresaka nataon'andriamanitra nandre rumeur ry zareo hoe na eny fikotokotina miaramila be deaibe na eny fikotokotina soavaly be deaibe nefa ke tsisy miaramila be deaibe zany tsisy soavaly be deaibe zany dia zao tao an-tsain'izy ireo injao ny mpanjaka ao Samaria miantso raforo naka raforo mba hanampy azy mba hiady amintsika andao atositsaina do baiboly hoe tamin'ny alina iny tsy nalay lamba akory zareo na dia ray azy fa dia zay nitatraka dia nandosotra nitatraka mitafika Siriana ary na dia soavaly tokony ampiasaina hoentina miady mandositra any a tsy voavaly teo mpamatorana fa dia niloatra fotsiny teo dia nandositra samy namonjy ny aindry zareo mahagaga ndre zany fiasan'andriamanitra tena tsy takatra saina hainao vela izy hoe nataon'andriamanitra nandre sisondresaka nataon'andriamanitra nandre rumeur ny olona hoe misy miaramila be deaibe any mba nampyandry zareo Samaritain mba hiady amintsika ka dia andao andositra dia zay natonga andreo boka ireo gaga hoe tsy nahita na dia olona ray azy ka ho anaty lay nefa trano lehibe deaibe no tompy nadidina ny tanànany Samaria dia olona boka ory zalahy manatsinitsika raha ohatra ka angina iantsika amin'izao vaovao mahafaly zao andoantsika ho any amin'ny mpanjaka ilaza zao vaovao mahafaly zao dia tonga tany amin'ny mpanjaka izy dia dianiko ny tantara mbo tsy lavabe tonga tany ny apitsy maraina naniraka olona mpanjaka mba hijery amarino hoe zany ny zavatra tantarain'ny le boka folonahy zany hoe so dia fetsifetseny Siriana zany hoe nontsika andeha tsofotsofoka any amin'ny lainy any ka matiny eo no amarinina dia tena tsy nisy na inona teo an-tanàna nadidina amin'ny tanàna Samaria fa efa tapitra nandositra tamin'ny tahotra ny miaramila Siriana rehetra ny apitsy maraina io a teo mpanjaka va tena ny sento tafita ihany anao ry lahy tafita ihany anao ry Samaria tafita ihany anao zay noeverina hoe orivika tanteraka dia notendre-mpanjaka ty lehilahy mpanafika malazy ity lehilahy fitenany ity zao a raisiny andraikitra alaminy ny olona ny amin'ireo sakafo be deaibe ianao mpandamin'ny olona mpavady dia efa tendrena dia nadamin'ny olona mpavady milary manao ray metatra mielatsika milara fa be deaibe sakafo reto tsy lary ka ny olona loma ve nataonao zany hoe ray metatra anaika zany le izy toka dia rotra taony olatra avelao zay ato izy teo mpavady dia nidominy olona teo dia nianjera dia votsikitsika ny olona izy dia maty dia o ny baiboly hoe tanteraka ilay nambarany ny mpaminany hoe raha pitsy marana tahako zao dia osakely ray monja vidiny 8 ordea ndro famarana ombavadiny Samaria ary osakely ray monja ihany koa vidiny kopatsaratoto ndre mandeha famarana ombavadiny Samaria ary lay lehilahy malaza ny tena mpanjaka no teny hoe na dia anao varavarakely amin'ny lanitra fiasa Jehova dia isy zavatra zany dia hoy Elisa taminy ino tamin'ny masonao zany fa tsy nananao dia tena tanteraka izy hoe nahita ny masona fa ny maraina tokoa dia mora be vidim-piainana fa tsy manina izy fa raha mbola teo ampandaminana ny vahoaka izy no midominy olona dia nianjera dia voitsikitsika ny olona ary dia maty ka hoy aho hoe magaga io Andriamanitra zay namonjy ny vahoaka tao Samaria ary nita ny vahoaka tao Samaria io Andriamanitra hitomako rereo mba hivavana tompoko izy no rainy Jesosy Kristy raha mino azy ho Andriamanitsika isika raha manaiky azy ho Andriamanitsika isika dia misy matoky ao
fa andray an-tanana ty Madagasikara ity io Andriamanitra io, andray an-tanantsika kivaoka kristiana rehetra io Andriamanitra io, ary amin'ny fomba lehibe sy mahagaga tsy takatra izay tahaka izay fa nataony tao Samaria no azo antoka fa ho ataony amintsika malagasy, ho ataony amintsika kristianina. Mpanopon'Andriamanitra mitondra zany afatra zany, zay inoko fa tsy afatra afa-ty amiko zany fa afatra avy amin'Andriamanitra, satria tonga ny fotoana hitsojovan'Andriamanitra any Madagasikara, hitsojovany an'izao firenena malagasy zao, hitsojovany antsika kristianina ihany koa. Ny tompony amindra foa amintsika isavatan'olona tsy raray avy zany, ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra ery ihany. Teniko farany ngambany zao, efa nino hatramin'ny eny hoe taorina ny Pasika tamin'ny herin'ny androany sy nankalazaintsika miampy ny androany dia hoy aho hoe manana faharetana ianao miandra zay fahasoavana ho ataon'Andriamanitra izay. Zay matsy lay dikana Hebreo 12 no vakitsika farany hoe fa tokony hanana faharetana ianareo mba azahoanareo zay lazay teny fikasana rehefa vita nareo sy sapon'Andriamanitra. Hebreo 12:30 manana faharetana. Tao anaty izay andro vitsivitsy zay azy, zakatsika ihany tsy mihinana, nipoka tao an-trano, zakatsika ihany ny olana mafy, ka afaka andro vitsivitsy hoe tsy hoandritsika ve andraso am-pinoana, fa tsy tarehetrehitra Andriamanitra, fa ny oloko marina ozy dia ho velon'ny finoana. Raha mihinana dia ho hitanao voninahitran'Andriamanitra, ka antoantsika hivavaka hisotra an'Andriamanitra. Ianareo any tokantrano any mora afaka mamboalika mihitsy nareo, satria azo nareo tsara ny tenin'Andriamanitra nazava taminareo, dia mandolia tompoko, mandolia maneho finoana sy fatokina, fa tonga ankehitriny fotoana an'Andriamanitra ho an'ny Madagasikara, ho an'ny voaka malagasy, ho antsika kristianina rehetra, hivavaka avy hatrany isika tompoko. Misaotra anao zahay Andriamanitra, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, misaotra anao ilay Andriamanitra tsy miova ho matsy ny ary mandrakizay. Misaotra anao Andriamanitra tsy toa ny amin'ny afatra nampitolianao ny mpanomponao. Mino aho ary zay natoka nijoro teto tamin'ny Pasahiny, nanambara tamin'ny Pasahiny ho rendanitra, fa ianao no Andriamanitra hivavahanay, hivavahanay voaka malagasy, Andriamanitra ty Madagasikara ity, ary ianao no Andriamanitra manokana ty taona 24 ity ho taona soa indrindra sy tsara indrindra ho anay, ary ho amarinanao tokoa zany amin'izao taona diavinay izao. Tompo, tsy resy ny sainay, tsy resy ny fonay, na dia ao anatin'ny ato makotrakotraka ary zay ankehitriny, fa manana fanantenana, fa ianao no Andriamanitra anao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao Andriamanitra, misaotra anao tompo tsy toa, misaotra Andriamanitra, lehibe ny fahasavanao, misaotra Andriamanitra. Halleluja, 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 halleluja. Andriamanitro, Andriamanitro, miantso anao te hianamina, iriko anery tompo ny oevanilana, ibodinisanazo ny voninahitra. Andriamanitro, atsakany ny tananao tompoko, na dia le tokantrano any azamisanao, aoka ina ianao dia atsakany ny tananao. Te hianamina, iriko anery tompo, halleluja, lehibe ny fitiavanao anay Madagasikara sy mponina rehetra ho amina, lehibe ny fitiavanao vaoaka kinao Andriamanitra, ny voninahitra. Andriamanitro, Andriamanitro, miantso anao te
nitara masoandro nitara masoandro andrasany marana mandotrano izany no fiandrasana andiamanitso andiamanitso miantso anao aho te anamina nitara masoandro nitara masoandro andrasany marana mandotrano izany no fiandrasako anao andiamanitso andiamanitso miantso anao aho te ianamina. dia amin'izao fotoana izao tsika alokana fotoana anaovana vavaka ho an'ny fiangonana kristianina rehetra mba amangaza fanahy masina amaky ny sabatan'olona mihitsy zay rehetra mety kristianina zay rehetra efa nandray an jesosy zay rehetra efa nomotena ho an jesosy dia anaovantsika vavaka fifonana manokana eo anatrandriamanitra mba tsy ho kivy izy mba tsy raviravin-tanana izy na sanatry ka hoe hevitra sy heverin-dalana manoloana zao ady hatrehan'izao hivavakantsika io na dia olona raisy loa ary tabakevitra hivavaka dia efa zava-dehibe amin'andriamanitra mainka fa itsika amin'ny ray saina tsika amin'ny ray saina amin'izao fotoana izao sasany aminareo etantanarivo sasany any avaratra any degoa sasany toliary sasany atetan-dranomasina mirasaintsika hivavaka hifona ho an'ny kristianina malagasy rehetra mba mindra fo amin'ny andriamanitra mba hanafanantenana izy fa vaitso vaitoko tytaona ity hanafanantenana izy fa fahasoavana amin'ny karazany no miandry azy amin'ny tytaona ity mba ho amin'izany ny vaoaka an'andriamanitra rehetra ka tonga dia vavaka arak'izay tsika rehetra fa anohy raharay aloha tsika raha afaka mitsangana ianareo any atokantrano dia mitsangana vita iry ity dia vavaka arak'izany tsika rehetra tompoko irara zany no ataontsika
Fitsangana moa zany tsika dia andao hivavaka ho an'ny vahoaka kristiany rehetra eto Madagasikara mba tsy ho kivy mihitsy izy ny raviravitana fanantenana be mihitsy fa tsara be ty taona diavintsika ety tsara zay fitsaratsarany olona na fanenjen'ny olona fa tsara be ty taona ity vavakantsika Andriamanitro amin'izao fotoana izao dia miray saina miray hevitra izahay rehetra rehetra izay eto toerana ireo namana rehetra ny tokantrano misy azy ihany hatrany pitany ranomasina dia mivavaka ho an'ny kristianina malagasy izahay nivoaka kristianina malagasy mba tsy kivy izy manoloana ny ady atrehana na iraviravitana manoloana ny ady atrehana fa mba tena anna finoana sy fatokiana be anna fanantenana araka ireny sodrano ataona empanomponao reny araka ireny teny nambarana empanomponao reny fa dia atao fahasoavana tokoa ny olona mpitotaona ity ka ianao Andriamanitra no atanteraka izany ianao Andriamanitra no anamarika izany ianao Andriamanitra no aneo izany fahasoavana izany ka dia mandrafo ianao mandrafo ianao mandrafo ianao mandrafo ianao Andriamanitra mandrafo ianao dia voly mampirosay miala aminay miala amin'ny kristiana rehetra tsy tiako natao mirefy ihany fa kristiana rahavavy rehetra kristiana rehetra mandeha Madagasikara dia aneo famindapò Andriamanitra aneo famindapò aneo famindapò aneo famindapò aneo famindapò aneo fahasoavana lehibe tsy misy tatsy zany Andriamanitra eo hainao atao zavatra rehetra hainao atao zavatra rehetra hainao atao zavatra rehetra ay misotranao zahay misotranao zahay misotranao zahay misotra tompo misotra 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 eo an-tananao any nivoakanao rehetra nivoaka kristianina rehetra tsisy hevitra na dia anankiray azy izy etra dia anna fanantenana tompo fa mititoana ity dia andeha fahasoavana tokoa zahay halleloia amen 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 tsy foana fanantenanay halleloia halleloia tsy foana fanantenanay fa raha mbola isika ho farana dia Andriamanitra ny fahasoavana eo amin'ny rehetra misotra tompo amen dia amin'izao fotoana izao tsika teny milona manaparatsika fotoana hivavaka ho an'ny Madagasikara vavaka ho an'ny malagasy ray manontolo mihitsy isika
teny vavakytsika amafitsika fa Madagasikara any Jesosy ary Jesosy any Madagasikara arakataka mifampitapon'Andriamanitra tsika ny malagasy rehetra mihitsy tsy misy avana navaiza na foko iny na manahoana sy manao na klasy sosialy misy azy mba naiky fa la Andriamanitra namonjy sy tany ny mponina tao Samaria no eketsika malagasy ho Andriamanitra ivavahantsika azo antoka fa tsy mizatavan'olona izy fa la namonjy any Samaria tamin'izany andro zany dia hamonjy any Madagasikara izy amin'ny taona 20 zay mivavaka ataontsika ary arahantsika mandroaka ihany ko ny divolo favalo mpampirosaina mpampisalasala olona ihany eto amin'ity firenena malagasy misy antsika ity toka zany dia toizantsika zay vavaka izay samy mivavaka izy misaotranao Andriamanitra amin'izao fotoana zao dia miaraka mivavaka izahay ho an'ny voaka malagasy ho an'ny Madagasikara androany dia mbola manamafy izahay fa Madagasikara any Jesosy any Madagasikara androany dia mbola manamafy izahay araka tanay amin'Andriamanitra tsy to ny famitapo lehibe mba hitoto aminao Andriamanitra tsy to any ny malagasy ray manontolo ka lay Andriamanitra zay namonjy any Samaria no Andriamanitra ivavahanay sy hiakofanay malagasy manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy efa matoanay maty Jesosy Kristy efa nandatsika ny rano tompony azy fijaliana ka dia tanterao amin'ny Madagasikara avoaka malagasy rehetra ny famonjena ka hitotodoa aminao izahay hitotoa aminao izahay Andriamanitra hiakina aminao hiatehatra aminao fa vonjena ihany koa izahay ary amin'ny anaran'i Jesosy mbola miraisaina izay mandroaka ny mpanaratsy rehetra mandroaka ny devoly le mpitondra rety coronavirus miala eto Madagasikara miala eto ty firenena ity miala amin'ny anaran'i Jesosy resina ianareo misaotra Andriamanitra misaotra lehibe ny fahasavanao eo an-tananao Madagasikara ary mbola mijoro eto atompo mivavaka aminao aho ho an'ny filoham-pirenena mitarika zao Madagasikara zao mitondra zao malagasy zao sy ireo mpiara-miasa rehetra any amin'ny premier ministre ny gouvernementa rehetra atria amin'ny fokotany mamindrafoy ianao Andriamanitra mamindrafoy ianao aoka mangy azy reny anao ka mampitarika azy dia iny sy anaiky fa la i Andriamanitra zay namonjy ny voaka tao Samaria sy ny tany voaka tao Samaria lay Andriamanitra nanao fakakana ka la toka vitim-piaina tao Samaria lasa mora be zany anino Andriamanitra ho tompony zao mpitondra fatsakana malagasy zao tompo mamindrafoy ianao ho amin'izany ani ny mpitondra anay Andriamanitra ho amin'izany ani hatrany fariny ambony ka hatrety amin'ny fokotany ho amin'izany ani izy tahotra n'Andriamanitra ani ao amin'izy ireo izy tahotra n'Andriamanitra ani ao amin'izy ireo tompo tonga ankehitriny fanandratana ny Madagasikara amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka tokoa izany misaotra amin'ny anaran'i Jesosy amen dia farantsika moa zany fotoam-pivavahana miarantsika teto ka dia anao hira fiankofana sy fisaorana anankiray zany isika androany dia vitsahiry zay dia mangataka ny madamo tarantsika hivavaka hisaotra n'Andriamanitra fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana tamin'ity androany ity tompany etantsika rehetra tompoko
Andriamanitra ny amin'ny fotoana rehetra androany. Ry Andriamanitra rainy tsara indrindra, mankasitraka anao indrindra izahay, misaotra fa tena tsapanay fa tety tokoa mifanatrehanao, ary iloko fa nanerana amin'izao tontolo izao, nanerana amin'ny Madagasikara izany. Nandray tokoa izahay androany, ary mino fa izay rehetra nolazainao tamin'ny fiainanay dia ho tanteraka aminay tsirairay avy, ho tanteraka amin'ity firenena ity, ho tanteraka amin'ny mpitondra an'izao firenena izao. Mankasitraka ny amin'ny fahasoavana be dia be. Misaotra raha eo, apetraka eo am-pelantananao ny fotoananay rehetra, ny hoavinay manontolo, matoky fa efa eo an-tananao izahay tompoko Andriamanitra dia natokana ho tahina satria matoky anao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana an'izany vavaka izany. Misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tahiny Jesosy daholo tompoko.